eo anolohan'ny fianaky ny arety mandoza mampikorotana an'izao tontolo izao ankehitriny dia ny coronavirus ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara FJKM dia manao antsoavo amin'ny fiangonana rehetra mba hanokana fotoana hivavahana manokana ao anatin'ny fampivavahana lady na amin'ny andavanandro hisaorana n'Andriamanitra noho ny famindram-poly ka tsy mbola mahavoa Madagasikara ankehitriny hangatahana ny fierovan'Andriamanitra hatrany ny firenentsika tsy ho tratran'izany hangatahana ho an'ireo havantsika miparitaka manerana ny tany ka miaina ao anaty tebiteby hitalahoana famindram-po ho an'izao tontolo izao izay nitiavin'Andriamanitra tamin'ny nanomezany zanany lahy tokana ho famonjena azy mba hitsahara an'izao arety mandringana izao mivavaha koa ho an'ireo tompon'andraikitra rehetra eran-tany mba ho toloran'Andriamanitra saina ny amin'izay tokony ataony izy ireo avy na ho fisorohana ny aretina na ho fitsaboana ny marary mivavaha ho an'ireo mpiasa ny fahasalamana izay miatrika akaiky ny ady amin'ity aretina ity ary ho an'ireo mpikaroka mba hahitana amin'ny fanafodiny mivavaha ho an'ny vahoaka mba hanaraka ampahindrena ireo torolalana omena azy ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara dia mampahatsiaro fa ato anatin'ny karemy isika koa aoka samy handiny tena sy hibebaka amin'ny fontsika tokoa mba tsy ho marina amintsika ny teny nampitonaran'i Jehovah ny amosampaminaniko hoe efa naterako arety mandringana ianareo nefa tsy niverina tamiko ihany hoy Jehovah Amosa 4:1-10 raiso ho lakolosy mpitiavan'Andriamanitra amin'ny taonantsika mikery hiala amin'ny ratsy fanaontsika avy izao arety mandringana izao ka hiverenantsika amin'i Jesosy Kristy ilay efa naka ny rofintsika sy nitondra ny aretintsika ka dia kapoka taminy no nahasitranana antsika ny fiangonana dia mampahery antsika fa mbola tompony fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany hatrany ihany Jesosy Kristy koa tsy ny aretina na ny herim-pahafatesana akory ny tompony tantara fa Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty izany no andehanantsika amin'ny fiadanana na dia mamaky ny lohasaroky ny fahafatesana azy ny fanekentsika an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy antsika no havaozintsika isanandro dia ho tanteraka amintsika izao tsodrano izao manao hoe aza manahy na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no hoentinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra no ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'i Kristy Jesosy ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany natao androany alakamisy 20 Martsa 2022 ny filohan'ny FJKM irako Andriamasoa amy mpitandrina